Ny hirafim-panjakana eta unitaire no mbola mety amintsika amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Hoy ny antokondrara misahana ny administrateur civil. Tokony hampitomboina ny faritra eto Madagasikara fa tsy hajanona ho 420 foan'ny faritany ary ataovy commune ireo fokontany izay efa mahazaka izany isy toerany commune izany. Apetao amin'ny andraikiny sy ny toerana sahaza azy ny fokontany satria izy ireo no rafitra manakaiky ny vahoaka sy akaiky indrindra. Noho izany dia tokony ho rahetsy ariary ny karaman'ireo lehibe ny fokontany ary 5,000 ariary ho an'ny lefitra. Mikasika kosa ny découpage administratif sy ny délimitation dia efa tamin'ny fotoan'andro ny fanjanahantany ny misy ankehitriny mila fanavaozana izany hoy ny synade. Mikasika ny décentralisation tena izy kosa dia efa misy ny lalàna fampiarana azy sisa no andrasana hoy ny filohan'ny synade raha namitsina ny atrikasa nasionaly ny ireo antokondrarany ny administrateur civil izay nitanterahana teto amintsika ny 4 aprily eny amin'ny 20 lasa teo. Fikoanandro tokoa zany ny antokon'asan'ny administrateur civil misy le assise régionale natao isaky ny faritra dia misy ihany koa ny assise nationale izay tanterahana teny Androbia tamin'ny zoma fa 4 volana aprily lasa teo. Rehefa nivory ny mpiambana rehetra dia maromaro ny zavatra nidinga tao fa anisan'ny tapaka mahakasika ny rafim-panjakana ohatra dia tombana natao zany ny lafitsara sy ny lafiratsy ny rafim-panjakana izay eto Madagasikara hoe état unitaire sa état composé tafiditra anatin'le état composé moa zany ny état fédéral ny état régional eo ihany koa ny resaka province autonome reny. Dia rehefa nalaina ambony nalaina ambany tombanana zany amin'ny resaka étude analyse forme force faiblesse opportunité menace dia hita sy tsapa zany fa hoe mbola leo aloha mijanona ao anatiny ataontsika hoe état unitaire atsika na dia atao hoe tsy tomombana 100 ary zany. Ny antony dia zao raha nyvoalaza lalam-pandrena ny république faefatra tamin'ny faha 1 volana décembre taona 2021 dia 3 niveau de décentralisation zany hoe faritany faritra commune. Dia zavatra hitantsika nefa tsy nipetraka mihitsy le faritany ray aloha zay. Faharoa araka an'izay tsy nifidina mihitsy ny olona hitondra n'ireny bolobokaparitra tsy njara-pahefana reny afa-tsy ny ananivon'ny commune zany hoe be ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna ihany municipaly na ny communal. Izay no mahatonga any amin'ny teny zany hoe rehefa tena irositsika amin'ity resaka décentralisation izay lazaina hoe effective émergente et très poussiéreux amin'izao fotoana zao dia tena omeo fahaleovantena marina tokoa ara-pitantanandrara sy ara-pitantanam-bola ny ananivon'ireny bolobokaparitra izay tsy njara-pahefana. Ny antony tsy hidirantsika loatra zany amin'ny resaka état fédéral dikan'izay zany amin'ny resaka état fédéral atsika dia misy état fédéré zany hoe misy firenena maromaro zany eto Madagasikara ka raha ohatra ka tazomitsika ohatra zany le faritaniana teo aloha lasa firenena dia misy firenena enina dia alevantsika sarantsana zany anisaky ny firenena anankiray manana gouvernement manana parlementaire zany hoe firenena anankiray zany mety manana ministre no any amin'ny 20 any ka raha misy firenena enina ohatra eto Madagasikara dia mety misy tambana gouvernement tany amin'ny 20 amin'ny 100 any. Dia raha ataontsika état régional indray zany 420 ny isan'ny faritra ozy tsika dia ataovy hoe misy gouvernement 20 isaky ny firenena anankiray dia any amin'ny 20 sy 700 any zany ny isan'ny membre gouvernement. Alevantsika sarisana amin'izany no zakany teobolan'ny firenena ve zany dia ataontsika hoe maleo tena ara-pitantanam-bola ny firenena anankiray amin'izay fotoana zay fa mavesatra be zany. Fa ny tanjona dia hoe fanjakana manatona sady akaiky vahoaka foan'ny faritany ataovy de niveau de décentralisation région 24 région tsy ampy atsika ampitomboiny isany zay mety avoaka malagasy no atao. Ny commune firy amin'izao fotoana zao tsika 1596 commune raha tsy ampy zany ampitomboy beda be ny fokotany no afaka mitambatra mivadika ho commune vaovao dia manaona no makasika ny fokotany zay zany dia miteny hoe tsara kokoa ny fokotany mijanona ho subdivision administrative de base zany hoe eo ambaniny fahefana sy fiadidian'ny ministère ny atitany ka ny fihazo voalohany indrindra dia ny lehibe ny boriboritany satria ny politika akapobe ny fanjakana tompy dia tsy maintsy misy rafitra manatanteraka azy ka hatreto aloha dia ny fokotany no rafitra manakaiky ny vahoaka voalohany indrindra. Ka raha ohatra ka ho ataontsika vondrom-bokaparitra hitsinjara-pahefana ny fokotany dia dikan'izay tsy maintsy mamorona rafitra hafa zany tsika eo ambaniny mba hanatanteraka le politika akapobe ny fanjakana. Hatreto nefa ditantsika efa manahirana satria raha ohatra ka asitsika ohatra hoe secteur ohatra hoe parcelle hameau village eo ambaniny le rafitra fokotany dia
iza ny antoka ny fandaniana satria amin'izao fotoana zao tsy afiainantsika fa eo amin'ny roa lalatsaka kely eo nisan'ny fokontany ery Madagasikara kanefa efa sahirana sady ny fanjakana amin'ny fandoavana ny tambokarama zay tambokarama farany kely enina alina ariary monja ho an'ny chef fokotany roa alina ariary ho an'ny adjoint chef fokotany. Za sura fa maromaro ndray nahita vidéo nambarany Ray Aman-dreny ty ao zegny le hoe zegny zare zegny nivory de araka nitapaka ny fivoriagnanjare tao zegny ajanogno amin'ny état centralisme zegny Madagasikara io na hoe ajanogno amin'ny état unitaire comme tamin'ny taloha zegny. De makasiky zegny amizay za misy fanontaniana hely tamin'ny fivoriagna zegny. Tsy haiko sa mba misy olo tagnatin'ny fivoriagna zegny ndray mahita vidéo ty na koa zegny sa misy olo mavaly le question anaty zegny mba ino zegny mahalay tombony soa azon'ny Madagasikara na hoe zegny azon'ny malagasy tamin'io état centralisme io. Ino zegny fampandrosoagna azon'ny malagasy na koa zegny avantage azon'ny malagasy tamin'io centralisme io tagnatin'ny 60 d'années zao. Mba ino? So de mba afaka mba azavaina andre, est-ce que mba nisy olo nametraka question zegny tagnatin'ny fivoriagna tao? Tsara hoe nivory igny de voilà, olo araiky fô nivolagna de igny nitapagna. Satria tsy rary ny matolo mitaka état fédéral io misy dikany satria tagnatin'ny 60 d'années centralisme io fa tsy nagnano raha. Mba magnova méthode, mba aza mijanogna amin'ny méthode ancien, aza mba mijanogna amty le hoe kolotsaigny koa exemple i agnisan'ny raha mba matavela atsika maventy koa izy. Mba mahaiza magnova méthode atsika. Zavaka io zegny araka nitapaka anjare tao koa andeha ampiegna zegny koa région. Na raha mandala amin'ny faritry sasantsasana aby fa misy tsy araka nandre mpitondra fanjakana ao. De andeha agnampy ampiegna koa zegny région io. Andeha ampiegna ka région. Oui chef de région vaovao, oui c'est olifegny koa. Bourse mpianatra amizegny tsy voefa mpianatra man grève ary tao nandresary tsy hita mitaky bourse nefa karaha mampanjakana nampiakary. Ande mitretrea tsy ampy vola fanjakana tsy ampy vola nefa karaha mampanjakana miakatra fô. Bourse mpianatra ndraiky ary tsy voefa. Eza le changement agnatin'ny raha karaha zegny. Misy fivoagna ave amin'ny raha jiaby mandalo ke. Misy fivoagna. Na karaha mampanjakana tokony raha ahegny mba andeha agnifagna le bourse satria marobe mpiasa mpanjakana tsy magnano ny asany. Marobe raha mipetrapoagna fô. Bureau misokatra 8 heures mandregny jusqu'à 17 heures après-midi. Efa 11 heures zare tonga bureau njareo. Zare amin'igny mijanona koa amizay question une heure de temps fa zare fa afa après-midi koa zare hitanao 14 heures jusqu'à 15 heures fa zare fa loso. Olo karaha zegny andeha mpakarigny zegny karaha manjary. Mpianatra ry mifokofaka miala Ray Aman-dreny mianatra gauche à droite tsy voefa le bourse. Mitaky état fédéral amizay koa zegny fa ampisaraka ny malagasy. Ino raha fisaragna ny malagasy amizay? Malagasy fa tsika jiaby fa samby mitantana faritany misy azy fô. Ary zegny tsy mila visa andeha ry mandeha ty mandeha ry. Olo jiaby bienvenue. Fa samby misy olo araiky zegny mba responsabilité ny faritany misy azy. Mampandroso état misy azy amizay après fa samby malagasy tsisy ke hoe andeha izarazara zegny ke bon izy ty andeha atao état fédéral ke voilà mizarazara ny malagasy tsisy zegny io. Tsisy zegny. Olo ka mbola malagasy fa anao bienvenue. Étranger ka magnaraka procédure le tokony atao. Fa ela 60 d'années zegny iny état centralisme io ino vokany. Zao zaza tsy ampy taogno zaza mbola feno 18 ans tsy afa tafiala Ray Aman-dreny mandeha mitsaka mandeha magnino sasany man clandestin mamontegna satria fa tsy mahita avenir à Madagasikara. Andeha aminjay ampiarigna aminjay zegny le lalagna leky tafiriagna malalagna ampiarigna. Ivolagna agnova fa izy fa raha jiaby nivolagna te andeha agnova rafitry ke. Karaha man fanjakana ndraiky nampakarina andry fa tsy raha andeha agnefa bourse mpianatra aby. Andeha agnova rafitry ke. État fédéral takin'olo ke région ndraiky andeha ampiena andry. Compte magnarière zegny fa ataovy état fédéral. C'est la seule solution. C'est la seule solution.
satria décentralisation fogna agnatin'ny constitution tsara ny appliquena. Olo fa tsy matoky zegny eky. Afa tsy matoky. Donc ataovana amin'ny tokony maizy azy.